Tesalonianina faharoa toko fahatelo. Mangataka vavaka avy amin'ny Tesalonianina ny apôstôly Paoly. Tesalonianina faharoa toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny fahadimy. Farany ry rahalahy, mivavao anay mba handehanany tenin'ny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo, ary mba ho vonjena ho afaka amin'ny olona hafahafa sy ratsy fanahy izahay, fa tsy ary manana finoana avokoa ny olona rehetra. Fa mahatoky ny tompo izay hampahery sy hiaro anareo tsy ho azony ratsy. Fa izahay matoky anareo ao amin'ny tompo, fa izay zavatra andidinay dia efa ataonareo sady mbola hataonareo ihany koa. Ary ny tompo anie hanitsy lalana ny fonareo ho amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetan'ny Kristy. Tokony hiasa ny kristianina eo am-piandrasana ny fiverenan'ny tompo. Korintianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahenina hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ary mandidy anareo izahay ry rahalahy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, mba hialanareo amin'ny rahalahy rehetra izay tsy mitoetra tsara ka tsy manaraka ny fampianarana natolotra izay noraisiny taminay. Fa ny tenanareo mahalala izay tokony hianaranareo anay. Fa nitoetra tsara teo aminareo izahay, ary tsy nihinana foana izay hanin'ny olona, fa niasa andro manalina tamin'ny fikelezana aina sy ny fisasarana, mba tsy hahavaky tratra na dia iray akory aminareo aza. Tsy noho ny tsy hanananay fahefana nefa, fa mba hatolotra aminareo fianaranareo ny tenanay. Fa fony mbola teo aminareo ihany azy izahay, dia nandidy anareo hoe raha misy tsy mety miasa, dia aoka tsy hihinana izy. Fa renay fa misy ny sasany eo aminareo tsy mitoetra tsara, ka tsy miasa akory, fa mivezivezy foana miraharaha ny an'olona. Ary izay manao toy izany no didinay sy anarinay ao amin'ny Jesosy Kristy tompo, mba hiasa tsara amin'ny fiadanana ka hihinana izay azy ihany. Fa ianareo ry rahalahy, aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa. Ary raha misy olona tsy manaiky ny teninay amin'ity epistily ity, marioho izany olona izany, ka aza mikambana aminy, mba hamenatra azy. Anefa aza dia atao fahavalo izy, fa anary toy ny rahalahy. Famaranana. Tesalonianina faharoa toko fahatelo ny andininy fahenina ambin'ny folo hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Ary ny tompon'ny fiadanana anie hanome anareo fiadanana mandrakariva amin'ny zavatra rehetra. Ho aminareo rehetra nie ny tompo. Ity no veloma ataon'ny tanako, izaho Paoly. Izao no famantarana eo amin'ny epistily rehetra, izao no soratro. Ho aminareo rehetra nie ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Sakai samahatuki sarubi tindrinja ianau
Ripamonjy be fiantsa raha mijery anao zahay dia atao mankafy ilay fitiavanao fiainana tsy misy zany dia afatesana ny fanatrehanao sarasoa indrindra Jesús